menakavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izahay araky ny hitanareo tamin'ny famboahan'ny fotoana teo dia ny association Réveil Biblique no mandroso ao amin'ny tokantranonareo amin'ny alalan'izao fandaharana izao fandaharana izay ho hitanao isan-kerinandro tahako izao sy ho renisinao isan-kerinandro tahako izao na amin'ny télévision zany na amin'ny radio na amina fifandraisana réseaux sociaux tamin'ny hafa ny YouTube reny dia isan-kerinandro tahako izao dia miaraka eto isika menakavy izay avy ao amin'ny fikambanana Réveil Biblique sy ianao sy ny ankonanao zany. Donc dia mirasa raha mirary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta mba ahitanareo menakavy soa, ahitanareo menakavy fahalalana vaovao mandritry ny fotoana isan-kerinandro tahako izao zany irahantsika. Ny fikambanana Réveil Biblique no tompony andraikitra ny fandaharana ary manolotra ao fandaharana izao ao amin'ny tokantranontsika menakavy mitondra fandaharana zany zay mazava ho azy fandaharana ara-baiboly émission biblique no entinay ao amin'ny tokantranonao. Ny fandaharana tahako itony izay mahazatra antsika matetika rehefa mampiasa baiboly dia manana fahazarana antsika menakavy manasokajy an'izy itony hoe émission évangélique. Fa amin'izao fandaharana voalohany izao dia tianay no mampatsiahy fa ny association Réveil Biblique dia fikambanana ara-baiboly fa tsy fikambanana ara-pilazantsara akory. Dikan'izany ny fandaharana hoentinay ao amin'ny tokantranonao dia tsy émission évangélique avelively fa émission biblique, fandaharana ara-baiboly fa tsy fandaharana ara-pilazantsara akory. Mandritra ny fotoana iarahantsika eto izay inonay fa aharitra dia aharitra mandritra ny andro volana ary taona maro dia ho azonao ny mahasamihafa an'izany voambolana lazana izany hoe mitondra fandaharana ara-baiboly zay ao amin'ny tokantranonao fa tsy mitondra fandaharana ara-pilazantsara akory na émission évangélique satria iverinay fa efa ampy ary sahaza ny tsiraray avy ny émission évangélique maro be dia maro be efa misy amina serasera mpifandraisana samihafa dia tonga zay mivimbina baiboly mitondra fijery hafa, fijery tsy ara-pilazantsara ihany akory satria ny filazantsara dia ray ao anatin'ny boky ao anatin'ny baiboly fa tonga zay hitondra fomba fijery vaovao ara-baiboly ao anatin'ny tokantranonao. Izy ity zany ohatran'ireny fandaharana miresaka fanabeazana dia mampiasa boky fanabeazana samihafa livre éducatif samihafa ireny, ohatran'ny hoe fandaharana miresaka lalàna dia miresaka base juridique samihafa, ohatran'ny hoe miresaka fahasalamana dia miresaka base na médicament na santé samihafa. Izay koa iresaka zavatra samihafa aminao fa ny base na ny fototra ingana ary anasaina ianao mandritry ny minitra vitsivitsy isaky ny fotoana iarahantsika tahako izao hitovy fomba fijery aminay dia anohana ny foto-kevitra sy ny zavatra resantsika amin'ny baiboly. Zay ilay émission biblique azy ity iresahana sokajy ny zavatra maro tsy amin'ny sokajy ara-pivavahana ihany akory hoe émission religieux koa akory ty émission ty hoe fandaharana ara-pivavahana tsy dia tsy fandaharana ara-baiboly tsy filazantsara fotsiny resahantsika eto, tsy fivavahana ny resahantsika eto, tsy fiangonana ny resahantsika eto, baiboly ny resahantsika eto, akatsika fomba fijery ara-baiboly ny sokajy mpiainana rehetra eo miainga ao amin'ny tokantranonao makany amin'ny fokotany any, makany amin'ny firenena, makany ampitan'ny ranomasina any dia mety makany an-danitra, makany amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao azontsika jerevana ara-baiboly daholo zany rehetrarehetra izany. Noho izany manokana fotoana ezako tonga zany fotoana tahaka izao dia fantatra hoe miaraka amin'ny association Réveil Biblique ianao fa ho resahantsika ara-baiboly ny tontolo ara-kasanao, tontolo ara-panambadiana, ny tontolo ara-tokantrano, ny fianarana ataonao raha mpitondra firenena ianao ny andraikitra ao ara-baiboly, mpitondra firenena manam-pahefana ara-pitsarana, manam-pahefana amina polisy, miaramila, zandary,
na inona ndraiky tsa raisinao eo amin'ny sokajy mpiaramonina misy anao eo amin'ny irary sy mpitondrana misy anao eto amin'ity firenena ity na fonctionnaire na eto Madagasikara na fonctionnaire na eo amin'ny tontolo iraisam-pirenena na mpitondra fivavahana ianao eto Madagasikara na mpitondra fivavahana ianao fantatra iraisam-pirenena misy zavatra lazainy ny baiboly atsika menakavy eo amin'ny sokajy mpiainana samihafa manasa anao zay isaky ny tonga amin'ny fotoana tahaka zao andao asiana base foto-kevitra fototra ary baiboly ny tontolo misy anao mba ahafahantsika menakavy manana antoka fa araka ny baiboly araka n'Andriamanitra araka ny fomba fijeriny le narin'ny lanitra sy ny tany zavatra ataonao indrindra ka fandarana tsy mba manavakavaka izy ity fandarana natao an'ny sokajin'olona rehetra tsy natao an'ny kristiana ihany raha mbola olona ianao ka mino fa nisy nahary nisy loharano miaviny ny zavatra rehetra dia masoa anao ty fandarana ity satria everinay fa ny baiboly ny boky anankiray mampahafantatra ny zanak'olombelona sy ny taranaka amin'ny fandimby ny sitrapony lay nahary ny lanitra sy ny tany. Ny baiboly no anisan'ny boky ela indrindra ary voatota amina sokajy teny pirenena samihafa efa mandididina ny 270 eo ny teny pirenena nandikana ny baiboly amin'izao vanim-potoana izao. Ny baiboly zany dia boky anisan'ny nahatra indrindra teto ambonin'ny tany be mpampiasa indrindra voadiky amina sokajy teny samihafa ary mahafinaritra dia zao hoe raha mamaky ny bokin'ny Timoty ianao ohatra toko 2 sokafy ny baibolinao raha mamaky ny baiboly ianao amin'ny bokin'ny Timoty 2 toko 4 dia ery amin'ny 9:30 ery dia hoy ny apôstôly Paul mantsy an'ny Timoty 2 toko 4 9:30 hoe ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento raha makaty ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra ireo boky indrindra fa ireo boky hoditra. Ny baiboly zany ny zavatra mahafinaritra dia zao ny apôstôly Paul ry ny patriaka samihafa ny mpanjaka samihafa ny mpaminany samihafa raha napita zavatra tamin'ny taranaka nandimby azy dia nitehirizina tamin'ny hoditra ny soratra tany amin'ny andro lasafa efa taty amin'ny tonjato lavitra be taty aoriana misy ny révolution frantsay ka nipoirany imprimerie no mahita baiboly tamina ranomaintsy tamin'ny taratasy ohatr'izao isika fa tany aloha rehetra dia na ny vato na ny hazo na ny hoditra na ny hodikazo zany na ny hoditra biby no nanoratana ny dity folo moa haitsika tsenjery fa ilay narin'ny lanitra sy ny tany mihitsy ny nanoratra azy tamin'ny alalan'ireo anjely marobe nanoratra ny dity folo tamin'ny alalan'ny vato ohatrohatrany zany nanoratana tamin'ny tonjato maro ka ity teny izay nisoratan'ny apôstôly Paul ho an'ny Timoty ao amin'ny Timoty 2 toko 4 9:30 ty manafatra azy nitondra an'ireo boky indrindra fa ireo boky hoditra izay adika ny teny grika nanoratana ny testameta vaovao tamin'ny tonjato nanoratana azy teny grika ny testameta vaovao ka io teny grika nalaina tao amin'ny Timoty 2 toko 4 9:30 io hoe boky hoditra adika ny teny grika hoe biblia. Ny teny biblia io no nadika tamin'ny dika teny samihafa na ny teny frantsay na ny teny anglisy haitsika ny teny rosiana izay teny eo ampelantanantsika ankehitriny nandikany ny teny hoe bibla nadika tamin'ny teny malagasy tsotsotra hoe ny baiboly na baiboly ka raha miteny tsotra zany hoe avaiza ny teny hoe baiboly dia miaika izy io avy ao amin'ny Timoty 2 toko 4 9:30 ny dikany dia ireo boky indrindra fa ireo boky hoditra izay nanoratana ny teny tamin'ny tonjato voalohany tonjato 2 talohan'izao tonjato misy atsika zao dia io teny hoe biblia ireo boky hoditra soratan'ny apôstôly Paul ireo nakana ny teny hoe baiboly
ka voadika amin'ny dikateny samihafa zany biblia na baiboly zany ankehitriny ary mafinaritra de zao tsy hoe teny-pirenena manodidididina ny 200 fotsiny no misy ny baiboly ankehitriny na misy ny izay everina fa misy ny tenin'Andriamanitra mandritra ny fotoana irantsika mantsy dia hoazavaina eto hoazavaina fikambanana reo biblika aminao fa tsy de hoe tenin'Andriamanitra daholo akory ny ao anatin'ny biblia na ao anatin'ny baiboly zany na ao anatin'ity bokoditra eo ampilatanantsika ankehitriny ity fa misy tantaram-pirenena ao, misy tantaram-piarahamonina, misy tantaram-pianakaviana, fa misy tenin'Andriamanitra ihany koa, misy tenin'ny fanamasina, misy tenin'ny ireo atson'ny hébreu hoe misy tenin'ny Elohim. Ny Elohim moa dia tenenana an'ireo zava-mananaina samihafa avy any an-danitra fa nidina tetỳ ambony tany mampifandray ny tany sy ny lanitra, izay hitan'ny patriarka Jakoba moa zany fahitany zany ao amin'ny boky Genesis toko 7:20 izay hojerevantsika miakany eo. Dia ahitana ny tenin'ny Elohim samihafa ny baiboly fa tsy de hoe tenin'Andriamanitra daholo akory ary izay mazava-dehibe ny atsapanao fa tsy émission évangélique, tsy fandarana ara-pilazantsara fandarantsika fa fandarana ara-baiboly ka hitondrana foto-kevitra araka ny baiboly eo amin'ny sikajy mpiaramonina samihafa izay tsy ndriko tsara fa tsy voatery ny fivavahana na ny kristianina fa horesantsika eto na ny hebraika na ny koranika na ny bloky samihafa misy aty ambany masoandro e de manana message na afatra mazava tsara ho an'ireny ny baiboly ary everinay everinay fa ny baiboly no boky anankiray mitakiry ny sitrapitony ilay naharinaritra sy ny tany hoan'ny zanak'olombelona sy hoan'ity planeta misy atsika ankehitriny ity ko raha voatoana na raha voamarina ara-baiboly ny sokajy mpanompoana na ny sokajy mpiarina na ny sokajy mpanabiaza nataonao dia everinay fa hotahiny ilay naharinaritra sy ny tany zany zavatra tomo zany satria manatanteraka ny sitrapony ianao ka tsy voatery boky voatahiry amin'ny taratasy sy ny rano mahitako zao no ifampizarantsika eo zay ny zavatra tena mahafinaritra rehefa mitady ho lany taratasy mandroso ty tontolo ity satria tsy manoratra amin'ny hoditra tsony ny olona, tsy manoratra amin'ny vato tsony ny olona, tsy manoratra amin'ny odigasy tsony ny olona fa amin'izao vamitony zao manomboka misy ny baiboly virtuel, baiboly numérique ao anatin'ny telefônina misy ny e-book dia afaka mamaky ny baiboly ianao amin'ny alalan'ny e-book. Amin'ny alalan'ny ordinateur misy ny fichier samihafa ny PDF reny dia afaka mamaky ny baiboly ianao na anatin'ireny tablety reny zay efa be ny mpampiasa azy dia misy ny fichier misy ny baiboly ka mahafinaritra tsy hoe tafiditra ao anatina boky voadikateny amin'ny dikateny samihafa fotsiny baiboly zany ankehitriny fa ny teknôlôjia samihafa misy ao am-pilatananao dia afaka tsika mianakavy miaraka amin'ny baiboly ary ny sokajy-pinoana misy anao, sokajy-pinoana misy anao mety sefera no anananao, mety safara no anananao, mety tora no anananao, mety talmody no anananao, mety biblia no anananao, baiboly katolika, mety baiboly protestante mazatra, misokajy-pinoana samihafa samy manana ny baibolany. Tsy mampaninona zany ao anatin'ity fiarahantsika ity ray no angatana ianao mandritry ny taona maro eo rahantsika eto andao hiaraka aminay ao anatin'ity minitra vitsivitsy ity hanoana foto-kevitra ara-baiboly eo amin'izay tontolo misy anao. Ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokyny Korintiana misokafika ndraiky ny baibolinao vetivety ao amin'ny bokyny Korintiana voalohany toko 4 etsy amin'ny 9 dia manoratra tahaka izao ny apôstôly Paoly izay apôstôlin'i Jesosy Kristy tompafany Nazareta izy io nataon'Andriamanitra fitaovana nampisy ny fiangonana tamina kontinenta anankitelo teo eo na taty Afrika na tany Eropa na tany amin'ny faritra Arabo dia zavatra anankiray anisan'ny nampahombo ny apôstôly Paoly raha ampitahiny amin'ireo apôstôly teo anoloany ka ao amin'ny bokyny Korintiana voalohany toko 4 9 dia manoratra zavatra tahaka izao ny apôstôly Paoly. Sokafany amin'ny baibolinao
Korintiana voalohany toko faefatra andininy fahenina. Hoy ny apôstôly Paoly. Ary izany zavatra izany rahalahy nataoko ho ateny ilazasy i Apôlôsy noho ny aminareo mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho ny voasoratra, mba tsy hisy irery anareo ankalaza ny anankiray fa nevateva ny anankiray kosa. Toy ny apôstôly Paoly hoe ny referensa tsara indrindra tokony hoentintsika miaina dia mianatra isika tsy mihoatra ny voasoratra. Fa raha toa isika mandeha amin'ny maha-olombelona atsika, le raisonnement humain zany, mandeha amin'ny fahalalantsika fotsiny, mandeha amin'ny fanabeazana ara-pombantsika fotsiny dia inona zavatra isy tsy maintsy zay olona manana foto-kevitra tsy araky nanabeazana anao tany amin'ny sokady tsekoly, teo amin'ny sokady mpiaramonina misy anao, dia ho tevatevainao zany tsy mandrindra ny fiaramonina misy atsika tsy eto Madagasikara ihany fa eo amin'ny tontolo ara-piaramonina maneran-tany mihitsy ankehitriny dia miaina ao anatina tontolo mifankahala isika ary mirongatra be ny asa fampironana ny acte terrorisme amin'izao vanim-potoana izao nisy kajy anankiray mampisy mampirongatra an'ireny dia tsotra miaina ao anatina fiaramonina mifankahala, tsy mifampitsinjo, tsy mifampihevitra ny fiaramonina misy atsika ka everinay ao fikambanana revey biblika fa ny fanekina n'izany foto-kevitra lazainy ny baiboly zany ny foto-kevitra anankiray ahafana manova n'izany toe-tsainy zany andao hifampihevitra, andao hifanome voninahitra, andao hifanambony, andao hiaraka aneritena raha ilainy zany ray ny referensa angatanay aminao mandritry ny fotoana iarahana eto amin'ny sokady mpiaramonina rehetrarehetra misy anao, eo amin'izay voninahitra rehetra nananao ety ambany masoandro, andao hianatra zay lazainy ny baiboly isika, indrindraindrindra raha olona efa mba namaky an'izany baiboly ianao ka mino fa misy ilay mpandrindra ny fiainantsika ety ambany masoandro dia lenarin'ny lanitra sy ny tany, andao hianatra hiaina araka ny voasoratra. Fa rehefa mahay miaina araka ny voasoratra isika dia hiala ao amintsika ilay toe-tsaina manevatevany hafa na manambany ny sasany, fa manome voninahitra an'izay tsy tokony mena voninahitra akory na manambony an'izay tsy tokony hipetraka eo amin'izany tontolo mpanambonena izany, satria ny baiboly ihany na any amin'ny bokin'ny Romana na any amin'ny bokin'ny Hebreo no mampafantatra atsika fa misy olona tokony ho hajaina, misy zavatra tokony mena voninahitra dia aja ho an'izay tokony ho hajaina, voninahitra tokony mena an'izay voninahitra, tahotra ho an'izay tokony hatahorana. Iza no afaka mampafantatra atsika an'izany dia izahay avy ao amin'ny fikambanana revey biblika dia miteny anao hoe ity baiboly ity mametraka ny sokajin'olona samihafa sy ny sokajy mpanompoana samihafa eo amin'ny toerana tokony hisy azy. Ka ampianatra anareo zahay, ampianatra anareo zahay hanomboka hametraka zavatra, hanorona zavatra, hihevitra zavatra, hijery zavatra ara-baiboly ary hanambany ny ambo-po maha-olombelona manam-pahalalana antsika teny amina sokajy mpampianarana samihafa fa manomboka hametraka ny baiboly ho ambony eo amin'izay zavatra rehetra misy anao. Izao fandarina rahantsika izao zany dia azo lazaina fa sekoly baiboly, sekoly ara-baiboly ao amin'ny tokantranonao ka na inona ataonao dia amin'ny alalan'ity fandarana ity, amin'ny alalan'ny adresy hitanao eo amin'ny écran na tononanao any amin'ny fandarana raha ohatra ka radio eny hoenonao an'izao fandarana izao, misy adresy be dia be ahafahantsika mifandray dia afaka mifampiresaka aminay ianao, afaka mifandray aminay ianao manontany ny foto-kevitra ara-baiboly eo amin'izay tontolo tianao hahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra averinay tsara, tsy fivavahana ihany, tsy fivavahana ihany ny resahan'ny baiboly fa ny baiboly dia misy ny sitrapon'ilay lahariny lanitra sy ny tany. Ao anatin'ny baiboly no ahitanao ireo zavatra samihafa mifanohatra amin'ny sitrapon'ilay lahariny lanitra sy ny tany. Ka raha tianao tsy eo amin'ny tontolo-pivavahana ihany, tsy eo amin'ny tontolo-pivavahana ihany, afantatra ny sitrapon'ilay lahariny lanitra sy ny tany eo amin'izay ataonao rehetra ka na tsy voaresaka ao anatin'ity émission ity dia misokatra malalaka ny
adresy misokatra malalaka ny fifandraisana samihafa afahantsika menakavy a mifandray. De alefaso ny fanontanianao a, alefaso ny fanamarianao a, alefaso ny loha hevitra tianao diniatsika sy velabelatsika raha ilaina ny fiaonana mivantana, conférence mivantana, afaka manao an'izany isika miaraka amin'ny fikambanana République izay tompony andraikitra zao fandaran'izao mandritra ny taona maromaro. Zavatra anankiray mety misarika ny sainao rehefa miteny zay hoe hitondra foto-kevitra ara-baiboly ao amin'ny tokantranonao a, de zavatra manahirana avy hatrany de zao no tonga ao tsaitsika ary tsy lavina fa na ianao sendra mampiatrana zao fandaran'izao mety anisan'ny olona sorena raha vao maheno olona miresaka baiboly satria tsy lavina fa betsaka ny olona mampiasa ny baiboly atao fahazahokarena, atao fitadiavam-boninahitra, apetraka eo amin'ny toerana tsy tokony hipetrahana. Leo isika ary matetika isika mamoaka voambolana amin'ny teny hoe secte itony. Betsaka ny olona nileo amin'izany karaza mpampony zany. Zay kosa mitonanao a na izany voambolana teneninao zany azy dia hojerevantsika araky ny baiboly, de araky ny baiboly ihany no amelarana zavatra rehetra. Ary mandritra ny fitenerantsika eto no anavanay ara-baiboly ny antsona hoe secte sy ny tsy tokony tenenana an'izany hoe secte izany dia ho velarintsika ara-baiboly zany foto-kevitra izany. Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ao amin'ny bokyny Jaona toko fahavalo, Jaona toko fahavalo, filazantsarany Jaona na Joany zany ohatra ka baiboly katolika eo amintsika, ety amin'ny andininy fa 17. Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy. Nalainy Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta tao amin'ny Deutéronomia toko 7:20, andininy fa 5:20 izy eo. Ave voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy. Ho anao zany lay leo ndraindray mankala mihitsy ny olona vao mametraka foto-kevitra ara-baiboly satria hoe tondray le seka, tondray le seka, de leo tsika ary mametraka fanontaniana ny an-tsaina sady hoe ho anareo avy eo amin'ny association République be dia be nge ny olona mampiasa baiboly ary amin'izao vanim-potoana zao malaza mahoraka eran-tany ny mariage pour tous ohatra fa mampiasa baiboly ny olona iofisializena na anamarinana n'izany mariage pour tous zany a fanambadiny lasa milany vavy samy vavy ka samy mandrivotra ny baiboly ho amin'izay tiany ampiasainy azy. Mety maro zany foto-kevitra ao zany fa ny rehefa biblika ny tsy hitoviza amin'ireny foto-kevitra rehetrarehetra tenenin'ny olona ireny hoe maka-ndalatsoratra masina anankiray de ino no retiny ny rehefa biblika matombo teny zavatra aminao de foto-kevitra voatoany vavolombelona anankiroa io zany. Hoy ny fanambarana Jesosy avy any Nazareta rehefa miteny izy hoe mafiorina ny fanambarana aorin'ny olona roa lahy. Ka zay zany raha mitondra foto-kevitra ara-baiboly ao aminao raha anazava mariage pour tous zany zay ohatra afaka risantsika eto zany émission biblique ty dia mitondra foto-kevitra anankiroa zay hoe zao no lazay misoratra masina fa tsy foto-kevitra anankiray, tsy andalatsoratra masina anankiray. Zay tonga ao aminao tsy bricolage biblique tsy bricolage biblique tsy bembiray ara-baiboly no entinay ao amin'ny tokantranonao. Foto-kevitra ara-baiboly mazava tsara aory ny vavolombelona roa na telo. Ka zay raha tsy mahita andalatsoratra masina anankitelo anoanana ny foto-kevitra na maresy lahatra anay tahakin'inona azy zany tsy ho teneninay aminao eto émission biblique mantsy ty fa tsy émission natao hitenenana ny sentiment anay, tsy émission natao hitenenana an'izay maresy lahatra anay
fa émission natao hizarana ny foto-kevitra ara baiboly ka anavana ny karazana olona manao ny baiboly ho filanjavatra, anavanao ny olona tsona hoe mitondra fampianarana secte, de fa miteny aminao zany zay hoe ny secte ny olona manao ny baiboly ho filanjavatra de maka andalatsoratra masina anankiray izy a de iny ny rotiny. Izay kosa mitondra foto-kevitra anazava Torah zay, anazava ny foto-kevitra hebraika zay, anazava ny foto-kevitra kristianina zay. Raha manazava ny foto-kevitra koranika moa de atao témoignage etsy akilakilany kely etsy kosa angambany izy satria émission biblika le hoentina fa tsy Coran. Fa na izany zany a miresaka tontolon-dratra samihafa isika ka amina vampitona iresahana bloc-pivavahana na bloc les religieux samihafa de tsy maintsy resahana kely zany ny bloc momba ny Coran masina na ny ino am'zany fitsipia koranika reny silamo ohatra. De zay satria tsy Coran masina zany no entinay eo aminao fa baiboly no entinay eo aminao.